Arabatoboko lafinaritra toboko vahafaly tafaraka aminao indray ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Madagasikara Télévision amin'ny titiriva ny asabotsy ity manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ary toy izao ny vaovao isongadina nivoaka androany ny lisitra ny candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena lisitra avy amin'ny CES vaovao ihany koa ny fahazahoan'ny faritra Analanjorofo lehiben'ny faritra vaovao eo amin'ny tontolon'ny finoana dia ny hetsika amin'ny volana septambra ho avy izao izay tanterahan'ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny fiangonana FGKM. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny Jules Etienne, Lalao Ravalomanana, Didier Ratsiraka, Nirad Rafalomanana, Kolo Roger, Emara Solvoangy, Fleury Rakotomalala ary ny filohan'ny Tepezamita Andra Joel no lavin'ny fitsarana ny antota taratasy filatsakovidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Araka izany roa amby telopolo sisa no handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena hatreto. Ny akon'izay. Nivoaka ny fanapa-kevitra avy eo anivon'ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana aka candidat fito izay nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary no tsy afaka hiatrika izany rehefa nisy ny fivoriana sy ny fandiniana ny atota taratasin'izy ireo tsirairay avy sy taorian'ny fandiniana ihany koa ireo fitarainana izay napetraky ny candidat avy. Article 4 annule les candidatures de Sieur Rajuel Andrenirina, de Dame Ravalomanana Lalao, né Rakotonirène, de Sieur Ratsiraka Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l'application de la loi. Article 5 annule les candidatures de Rafalomanana Nirado, Koul Christophe Roland Roger, Jules Etienne Roland, Rasoul Voangy, Roseline Naïma et Rakotomalala Marcel Fleury pour anomalie de la décision dans l'application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier. Article 6. En application de l'article 9.5 nouveau de la loi 2012-015 du 1er août 2012 modifié, il est imparti un délai de 3 jours au plus tard à compter de la décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement. Article 7 rejette les requêtes tendant à l'annulation de la candidature de Sieur Vital Albert Camille comme non fondée et confirme en conséquence la validité de la dite candidature. Article 8 confirme également la validité des candidatures de Hadjo Hervel André Narvel, Lainiriku Jean, Ratsiraka Yarouna Roland, Rabé Arson Roland Dieudonné, Di Vaoumbe, Radjonar Velu Pierrot Jocelyn, Jean-Louis Robinson Richard, Rabé Arsoua Sarah, Sarah épouse Georges, Rakutu Jean-Pierre, Rabé Tsarouana Willy Sylvain, Rabé Manantsua Brigitte Yantanirina, Razaf Manazato Julien, Razaf Yarson Laza, Monja Rundefo Zaftimivalo, Randemampionna Joseph Martin, Radjimson Rakoto Maharo, Vounach Jean-Eugène, Ravalson Clément Zafsoul, Teindrazanary Velo Jacob Alain, Radjonary Patrick Ratsimba, Lezava Fleury Rabarson, Dofo Michael Bréchard, Randriamanantsoa Taber, Noelson William, Ratrimarvony Guy, Faharo Ratsimbalson, Rakoto Andrianirina Fétisson, Ratrema William, Raharimanana Venance Patrick, Tinasoa Freddy, Radavidson Andriamparany Benjamin, Razafindravaha Edgar Marie Noé. Article 9
la présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo le samedi 17 août l'an 2013. Manana hatramin'ny etalata 20 aogositra kosa ny avy eo amin'ny CES ity amoahany listre ireo kandida afaka hifaninana amin'izay fifidianana ho filoham-pirenena izay.